Roger Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, manolotra anao ny vaovao. Vaolinina vaovao be. Vaolinina manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Ny fanjakana no miantoka ny tsy fitanilana ara-politika anatin'izao vanim-potoana ny fifidianan'izao fa tsy mifanjakana indray no hipetraka eo ampitsara sady tsaraina. Ny tsy fananany fitondrana viana sy politika mazava momba ny fitaterana nabakabaka no mampiletika amin'ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana. Ny kompania mpitaterana izay tsy manana afa-tsy ATR miisa roa. Hamono orinasa Jirama vahaolana raisy mpitondra fanjakana mikasika ny olana herinaratra eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika. Maikila ny afo ny 7.7 ny trano fonenana ny roponina atao amin'ny commune ambanivohitra Ivandrika, distrika ny Farafangana. Anovelany nanaiky ny fahareseny nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy amin'ny Nosy Maurice ny Prime Ministre teo aloha ary ny arahaba ny avy amin'ny fanoherana izay ny bata ny fandresena ny antsiprian'izay. Ngadona trany amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny arahaba tomboky lasy tombo vavy manasa anao avy hatrany hanaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny fanjakana no miantoka ny tsy fitanilana ara-politika anatin'izao vanim-potoana ny fifidianan'izao fa tsy mifanjakana indray no hipetraka eo amin'ny mpitsara sady tsaraina. Ahoana no inona fa isy fifidiana madio sy mangarahara raha toka tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay matoa andatsoratra. Ny 20 Novambra hatramin'ny 10 volana Desambra ho avy izao no fotoana voatondro araky ny lalàna fa hiatrehana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly eto Madagasikara. Miamanakaiky hatrany ny fotoana fa mitombo manaraka izany ihany koa ireo tsy fanaran-dalana samy hafa nandraisana fitarainana. Isan'izany ny fanangonana kara-panondrom-pirenena, fanangonana kara-pifidianana, ny tsindry sy ny raha-matahora isan-karazany, ny fampiasana olona sy fitaovam-panjakana sy ny sisa, ary indrindra fa ny filazana horetany horen-danitra fa kandida-panjakana izatsy na izaroa. Voarara ny lalàna ny fampiasana olona sy fitaovam-panjakana. Tsy tokony hitanila ka hiandanina amin'iza na amin'iza ihany koa ny rafim-panjakana iray. Manoloan'izany, tsy fanaran-dalàna ny filazanam-paibe maso fa kandida-panjakana ny olona iray. Ny fanjakana dia tokony antoka ny tsy fitanilana ara-politika, indrindra ao anatin'izao vanim-potoan'ny fifidianana izao. Ny fanjakana no mpikarakara ny fifidianana kanefa manana kandida ihany koa. Izany hoe sady mpitsara zany ny fanjakana no tsaraina. Azo antoka ve fa tsy tanilany amin'ny kandida izay nilaza fa azy ilay fanjakana mpikarakara? Ahoana ny nona sy azona antoka fa ho fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra no izy? Raha toka misy olona iray mahasamy laza imasom-bahoaka fa kandida-panjakana ny tenany. Nanambarany senefa fa kandida ben'ny tanàna miisa 4 no efa voantso teny ny Alarobia manoloana ny resabe ao amin'izao fotoana mialoha ny fampelezan-kevitra izao. Saingy mbola no amafiziny fa tsy voatery ho fandikan-dalàna no ny antsoina ireo kandida ireo. Mbola mipetraka hatrany araka izany ny fanontaniana manao hoe inona ny fepetra no raisiny seni manoloana ireo tsy fanaran-dalàna tsikaritra ireo. Efa misy ve ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anefiny seni ka ahafana mahazo antoka fa tsy hitanila izy ireo. Anjarany seni no mikarakara ny lisitry ny mpifidy ka tsy hisy tomika mialohan'ny fifidianana. Izany hoe tsy tokony hihoatra ny isan'ny mpifidy na koa maro ny tsy voasoratra anarany. Endrika mety isehoan'ny alabato izany na koa ny fisiny ireo bileta miparitaka ka sandaina vola ny olona amerina bileta tsy voamarika. Efa maro ireo kandida niroso tamin'izany fomba fangalaram-bato izany teto amintsika ary efa fantatry ny rehetra izany saingy efa nisy fanatsarana na fepetra no raisina manoloan'izany ve? Tokony ahay mandray lesona amin'ny tantara isika raha fifidianana no resahana ary tokony hanana fomba fijery vaovao eo amin'ny fanaovana politika.
ny traikefa nananana tamin'ny fiatrehana fifidianana teto amintsika no tokony herisona hatrany amin'ny fanatsarana rary ny raha toka hametraka ny ayany ny mpifidy satria omaly tsy miova ny zava-miseho izay miandany amin'ny loko volomboasarina amin'ny fitondrana mireharea ady fa azy ny fahefana sy ny fanjakana tsy tokony ho adino fa efa maro ireo mitondra teto amin'ny firenena nanapatra hery sy fahefana nisy mihitsy aza ny laza ho mafy tsy refesy mandidy saingy misy fetrany ny zavatra rehetra efa maro izay ny laza fa hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara izay kanefa aiza ho aiza manoloan'izany sika amin'izao fotoana ny olana eo amin'ny lafiny arabola amin'ny fitantanana ny fampiasam-bola sy ny tsy fananany fanjakana malagasy fiaramanidina intsony amin'izao fotoana izao ireo no antony mampikorosoana ny kompania mpitaterana Madagasikara Airlines ankehitriny eo koa ny tsy fananany fanjakana vina sy politika mazava momba ny fitaterana nabakabaka hoy ny paitoekarena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity Henri Florian amin'izao fotoana izao miisa roa sisa ny fiaramanidina azo ampiasaina amin'ireo ATR miisa 4 ny Madagascar Airlines izay tavela eto Madagasikara voalaza fa simbarina sy mpanamboarana efa hoeritaona ny roa tamin'izy ireo ny rehefa nidiminy kosa naverina any amin'ny mpampanofo tsy misy hatramin'ny ela ny fiaramanidina ny kompania nanao ny sidina iraisam-pirenena na ny long courrier fa nanofa hatrany isika saingy totry ny olana hatrany nanomboka tamin'ny taona 1920 vao maika ny apotika ity orinasa-mpanjakana malagasy ity saingy tsy hita ny fanaraina izay nataony ny mpitondra fanjakana azy ny tsy fananany fanjakana paikady mazava momba ny fitaterana anabakabaka no fototry ny olana amin'izao fotoana izao sy ny fanaovana mpimamba ny volam-panjakana ny olana lehibe zany ny fijeriko azy hoe sady le roplantika efa roa fotsiny mbola tsy manaja fotoana ny touriste zany rehefa le mandeha misy maty mihitsy voaroaka amin'ny asany satria tsy idandray zany le vol tsy régulier tsony le vol kan'zany raha tsy tatana tanteraka zany Madagascar Airlines mila politika vaovao io mila manana politika mazava zany amin'ny resaka hoe politika na transport aérien Madagascar le izy angamba amena toerana foana zany ny ministre eto amintsika hoe ty atao ministre ny transport ty atao ministre ny tourisme nefa olona tsy de tena nieritreritra firy am'le politika publique sectorielle zany daholo zany ny olana tanàna miisa 7 kosa ankehitriny no andehanany Madagascar Airlines ho an'ny ato anatiny Diego, Sambava, Majanga, Tomasina, Sainte-Marie, Maroantsetra, Toliara, Fort-Dauphin ary Morondava tsy hivina hatrany fa tao anatin'ny fitondrany Andry Rajoelina tamin'ny taom-piasana farany teo no namoanana tanteraka ny Air Madagascar rehefa bokan-trosa hatramin'ny valo tapitrisa $. Potika tanteraka ity orinasa-mpanjakana ty amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaiza-mitantana amin'izao fotoana izao rehefa maty ane ny espace aérien Madagascar mbola asa be deaibe koa miara maty amin'io zay zany tsara fatatsika rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny zany ny vol intérieur rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny compagnie de transport aérien malagasy de misy fetraikany io amin'ny tourisme zany hoe ny tourisme régional tourisme zavatra maromaro zany etsetretsetretra dikan'izay zany hoe tsy fananana vina sy politika amin'io resaka transport aérien io misy fetraikany io amin'ny économie gasy sady efa tsisy jiro sy rano ny aty amin'ny orinasa no mbola pina koa tsy fahaizana fitatana koa amin'ny politika ny espace aérien sy ny politika ny tourisme maty tanteraka ane zany tsika malagasy amin'izao fotoana zay ny tena marina le izy ane resaka le tsika ane le resaka intérêt personnel foana nanaovana ny choix an'le vol fa tsy ny tompontso-pirenena efa nandeha ny fampanantenana zavotany raha tsy laza fa tsy ny fampanantenana tamin'ny andron'ny ministra Tinoka Roberto ny volana novambra taona 2024 fa efa eo ampanamboarana ireo fiaramanidina roa lehibe hanao ny sidina iraisam-pirenena ary efa mandeha ihany koa ny fampanofanana ireo ekipazy malagasy iantsoroka azy io ka afaka efa bolana dia hiasa sy iodina izy ireo taty aoriana indray nanaovana serasera amin'ny popoka ny hividianana fiaramanidina Embraer amin'ny Brésiliana ary hatramin'ny filoam-pirenena no niresaka aneo fa roa taona aty aoriany tsy tatrany izy ireo
tokony hitsahatra ny fivoizana taona olomboafidy sy olom-panjakana sasany amin'izao fotoan'izao fa misy kandida mpanjakana amin'ireo izay nirotsaka hovidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna ny faha 12 ny volana desambra ho avy izao ny firaisamoam-pirenena androany. Ny fivoizan'izany no mahatonga ireo mpiasa mpanjakana sy olom-panjakana andika lalàna amin'izao fotoan'izao no nitahotra samihafa. Raha ny lalàna momba ny fifidianana eto amintsika no jerena, tsy azo ny rafi-panjakana sy ny mpiasa-panjakana atao ny mitongilana mandritra ny vanam-potoana mialoha ary mandritra ny fifidianana izay miseho. Magaga ny maro ankilany amin'izao fotoana izao ny fahitana ireo mpiasa-panjakana ambony, indrindra fa ireo lehibe ny distrika manao ny endrika fahabelezan-kevitra amin'ny fanohanana sy fitaomana ny olona hifidy ireo kandida avy amin'ny antokony mpitondra fanjakana. Ny fivoizana be loatra ny hoe kandida mpanjakana no mahatonga ny olana maro lafo miseho amin'izao fotoana izao. Raha ny fanehoan-kevitra ireo firaisamoam-pirenena. Raha ny lalàna eto amintsika aloha zany dia mazava tsara voasoratra hoe tsy azo ny rafi-panjakana atao sy ny olom-panjakana atao ny mitongilana zany mandritra ny raharaham-pifidianana. Saingy indrisy nefa fa misy fivoizana be loatra ilay hoe kandida mpanjakana ka mety ho zay koa no mahatonga ny lasa hoe ny olom-panjakana lasa mandeha mirohatra manohana an'ireny kandida mpanjakana ireny nefa raha ny lalàna antsika manko tsy misy antoko politika hoe fanjakana zany, tsy misy fanjakana hoe manolotra kandida fa antoko politika dia maleo tena na fikambanana ireo no manolotra kandida raha ny lalàna vakitsika. Ary raha ny lisitry ny kandida zay hita ao amin'ny tranokalantsiny iny vakitsika dia tsy misy kandida mpanjakana zany ao ka tsy tokony voizina zany zay zavatra zay satria miteraka fikorotanana zay satria lasa miteraka fanderenan-kolaka ireo mpiasa-panjakana hirona makany amin'ilay kandida natolotry ny antoko miaraka amin'ny mpitondra fanjakana. Ny fivoizana io voambolana kandida mpanjakana io raha ny fanazavana trany lasa miteraka fanirena ireo ataontsika hoe mpiasa-panjakana hoe anohana kandida mpanjakana nefa tsy misy zany kandida mpanjakana zany fa kandida nantokony misy ka izany hoe tokony fifandresen-dahatra foana fa tsy misy fanirena zany ao anatin'izay ary miteraka fifanomezana tombony zany amina ataontsika hoe fampiasana fitaovam-panjakana sy ny tariny satria hoe kandida mpanjakana dia matahotra ny ataontsika hoe na chef cisco na dia na chef district na ohatra zany amin'ny fanomezan-dalana samihafa sy amin'ny fampiasana fitaovana ka aoka zany mba tsy atsahatra zay fivoizana an'izay hoe kandida mpanjakana zay fa mitovy daholo ny kandida rehetrarehetra ary avy amin'ny antoko na maleo tena izy ireo na tolotra fikambanana samihafa dia tokony zay no voizina hoe kandida anizy ianao fa tsy kandida mpanjakana kosa aloha. Namafisiny ireo firaisamoam-pirenena hatrany fa tokony hanentana ny mpifidy sy hanazava tsara ny fizotry ny fanatanterana ny fifidianana eny amin'ny olom-pirenena ihany koa ny kandida rehetra mandritra ny fidinana ifotony izay ataon'izy ireo manoloana ny fiovana misy amin'ity fifidianana be ny tanàna indray mitoraka ity fa tsy hijanona amin'ny fampelezan-kevitra fotsiny ihany. Ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay hatrany tsisy azo tombontsoa amin'ny fifanenjena eto amintsika hoy ny jeneraly misotro ronono raha Makavely Désiré naneho ny heviny manoloana ny raharaha politika eto amintsika amin'izao fotoana mialohany fifidianan'izao. Ny hevitra ny tokony hiady fa tsy ny olona raha ny fanazavana trany ka eto Andriatsilavo. Manoloana toetra raha misy eto amin'ny firenena indrindra eo amin'ny lafiny politika tsy misy afa-tsy ny fifanohanana sy ny fifanajana no ery hoy ny jeneraly misotro ronono raha Makavely Désiré androany raha naneho ny heviny mikasika izany. Ny tantara tsy fanadino hoy izy ary tsy hisy ahita vokatsoa amin'ny fifanenjehana na ireo samy anaty fanoerana aza. Bahoaka ny fifanenjehana tsy mifanaratsiana samy manana ny hevitrareo ianareo ny hevitrareo voizina fa za manaratsy ny hafa ary na any amin'ny ataoko hoe ny fitondram-panjakana ny mpanoana koa raha ahenona feo misy tsy mitovy hevitra misy tsy mitovy hevitra kanefa zareo indray dia ohatrany hoe tsy mampibaribary an'izany any anaty trano any angamby izy no ahitana an'izany zavatra fa ety avelany ity ka ny ahy maray aman-dreny ary amin'ny efa hoe mba nanandraikitra teto amin'ny fireneny ity mba teko hoe fiangaviana mihitsy iny amin'ny maray aman-dreny hoe le fifanenjena sy fanaratsiana tsy ahitana vokatsoa tompoko. Ny hevitra ny tokony hiady fa tsy ny olona hoy izy ndanamafy ary tsy misy olona natao hijanona mandra-pahafaty eo amin'ny fitondrana. Ny lesoka tena tokony ho arinina nge dia tsotra aoka hifanaja samy manana ny heviny tsy ny fiantsiana tompoko no miteraka filaminana fa vao maika miteraka savorovoro
marina fa le tena mieritreritra satria eo ampelantananay ny fitondrana dia manao hoe tsy refesomandy everiko fa tsy fiteny zany zavatra zany ary ny tantara tsy fanadino tsy mbola nisy naharitra hoe mandra-pahafatiny teo amin'ny fitondrana ary natao hoe maharitra eo fitondrana mandra-pahafatinao ary anao ianao nge manana taranake raha mba samy hofaty any daoka anao fatina reny tantely maty fa mamelamana zay ny any zavatra mba hafatra ataoko fa tsy misy mahita tombontsoa mihitsy amin'ny fifandrafiana na eo amin'ny tany filaminana sy ny vahoaka zany na eo amin'ny samympanao politika zany tsy ilaina ny fifandrafiana tokoa filaminana no ilainy eto amin'ity firenentsika tya fandrosoana no ilainy eto amin'ity firenentsika tya ary fahamarinana no ilainy eto amin'ity firenentsika ty manana ny fihavanana sy ny sotoavina ny malagasy ka izany ny tokony anjaka isoroana ny mety isiny ny fifandonana ny fampandrosoana anaty filaminana ny tanjona ka tsy tokony vaona amin'izay tanjona napetraka izay ireo mikasa azo fahefana sy hitondra vahoaka ankoatra ny fividianana isan'ny mbola mitana ny sainy maro ihany koa amin'izao fotoana ny famatsiana jiro rano amon'orina sa jirama ny vahaolana raisa mpitondra fanjakana mahana ny olana herinaratra eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika nanaovana fanadiadiana ny jirama izay efa misedra faty-antoka goavana amin'izao fotoana izao mbola izao ampidirina akizo zao ihany koa noho ny tsy fahaizany fahaiza-mitantany mpitondra fanjakana ao anatin'izay Daniela Minorso tsy manana politika matotra sy mazava hoentina manarina ny olana herinaratra ny fitondram-panjakana ankehitriny ahitana taratra izany ny vahaolana izay narosony izay tsy amana inona na inona fa vao maika pitikiso sy amony tanteraka ny orinasa jirama ny mpanao politika nanoho ny heviny ny orinasa jirama izay mbola misidra faty antoka lalina amin'izao fotoana dia izao mbola vesarina izao indray noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ankehitriny vahaolana noetiny Andriamatoa Rajoelina moa zany dia ny hoe ny fanokafana n'ilay tak voalohany indrindra zany ho fampitomboana ny vokatra-herinaratra dia ny tak Jovena zany hoe tak 1 tak 2 dia Jovena mandeha amin'ny solika amoahana eninjato tapitrisa ariary isan'andro 7.7 miliara ariary isam-bolana ny subvention fanjakana nefa ho an'ny jirama zany tafakatra hatramin'ny 1500 miliara ariary amin'izao tsika miteny zao dia mbola miampy zany 100 miliara ariary mahery isa-taona indray zany iny zany anamafisana foana ny amin'ny hoe tsy fahaiza mitantana mila manaiky zany Andriamatoa Rajoelina fa ny tsy fahaiza mitantana atao anatiny zay enitaony zay no anisan'ny vokatra zao fahavoazana lalina iainany malagasy zao tsy eto Antananarivo ihany fa manerana Madagasikara malohan'izany tokony ametra-pialana ary aiky ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho iatrany ny fanehoan-kevitra ny vina ny mpitondra tao anatiny izay enitaona mahiry izay tsy nisy tanteraka na indray aza fa vao maika nanasatro ny toedra raha misy raha ny fanazavana trany tsisy neninona mandenga eto Madagasikara jereo ny sehatra rehetra na ny ekonomia na ny sosialy na ny insécurité tsy misy neninona mandeha eto Madagasikara azaina Andriamatoa Rajoelina fa mavita fotodrafitrasa atao inona tsy mamelona ny olom-pirenena tsirairay avy hivoatra sy anana ny toerany amin'ny lafiny fampandrosoana ny isa-tokantrano dia fotodrafitrasa atao inona dia ny vahaolana hoentiny indray vahaolana mbola mitondra faty-antoka ho an'ny fanjakana faty-antoka ho an'ny fanjakana nge zany subvention omena ny jirama zany ary izy no voa ao anatin'izany resaka zany dia ny olom-pirenena mandoa ny mpanjifa mandoa ny vidiny herinaratra zay lany ny isam-bolana zany dia eo zany no mahatonga antsika miteny foana olany rano noho ny izy zany manilika foana zay moa Andriamatoa Rajoelina raha tsy manilika amin'ny Covid dia manilika amin'ny haitany dia manilika amin'ny toetrandro dia tsy manana vahaolana afa-tsy manilika amin'ny mpiara-miasa aminy fa izy tsy mety tompon'andraikitra mihitsy dia zao zany vanim-potoana tokony hitenena Andriamatoa Rajoelina hoe defety le enitaona kriziny tsy fahaiza mitantana io dikan'izany dia Andriamatoa Rajoelina mihitsy zany mametrahinao fialana avy ianao mifototra ny problema eto Madagasikara hitondra ny vahoaka malagasy ho amin'ny krizy vaovao ny hevitra taingina resy ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoentina mamahy izao olana goavana eto amin'ny firenena izao ho iatrany ny fanehoan-kevitra
Ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena izay efa saika potika avokoa raha tsy laza afa-tsy ny sehatra ny fanabeazana sy ny sosialim-bahoaka saingy tsy mataitra ny mpitondra fanjakana izany raha ny zava-misy ankehitriny. Velotaraina manoloana ny fikatona ny kariera ho Antsinjorano, commune Komaji district ny Mampikony ireo mpitrandraka mivondrona ao anatin'ny ZPM na ny Zanaka Bemarivo Miray amin'izao fotoana izao. Efa maro ny dingana narahany fikambanana na izany tamin'ny fanarahan-dalàna na ny fitadiavam-baolana tamin'ireo antanatohatra rehetra, saingy mitaza-potsiny ny tompony andraikitra isany ambaratonga ny ankehitriny. Ny kariera izay anjakan'ny fanararotam-pahefana taona olom-botendry sy olom-bofidy ka ny vahoaka no voailika tsy afaka mitrandraka. Trano izay anasarotra ny fivelomana izy ireo ny fitarainana indrindra ao anatin'izao fiatrihana ny fotoam-pahavaradrao ny antsiprian'izay. Tsy mbola mivany olany fitranarena kibonitany eo amin'ny fokotany Antsinjorano, commune Komaji district amin'ny Mampikony amin'izao fotoana izao. Manohy ny fanapara-pahefana ireo olom-botendry sy olom-bofidy ambadiky ny savorivory izay mitarika na maniraka ny dian'olona mandrahona sy manao herisetra amin'ireo mpitrandraka mivondrona anatin'ny Zanaka Bemarivo Miray. Herisetra izay efa nitarika fifandonana tany an-toerana ka fotoana izao ampitsara an'izany ho ny filohan'ny fikambanana. Ankehitriny zany mba tia gnafitra hoe mba afa tokony tapitra amin'izay eky fa sao dia mba fasangy mimoatra ny loha loatra satria le vahoaka ambanivohitra manko arakaraka ny resaka ataonao aminazy vao mahay mamparangitra anazy. Dia nitenenina mihitsy le vahoaka hoe eo amasin'le vahoaka zany miteny hoe niany vahoakako tsy maintsy arovako na ny manana ny tsy marina. Zany tsy fa vahoaka zany nanomboka tafarany io amin'izay nagnanognano foagna amin'izay manko le vahoaka. Dia fogna tsy rotry ventiny dia misotro toaka dia mandeha mandrava motera ZB mamiasa ry. Dia ty koa dia nanovana taratasy latsa koa ny président Menace Demoro totoany ity. Menace Demoro ny ity petraka teo ambaravarana. Dia efa niraviravaina koa ny tragno dia nagnotaniko hoe izy nandravan'ny tragnony reto le tragno maromaro efa tsisy tafo reto. Dia mbola miteny koa ny olo hoe olona Antsinjorano mba ampy eky ty sangimoatra ny loha ty. Dia mbola teneniko hatrany an-trano foana aloha amin'izay mba hivoaka le tena maro. Fikambanana ara-dalàna antokana nahazo fankatoavana hitrandraka any an-toerana ny Zanaka Bemarivo Miray, saingy mbola tsy niroso tamin'izany fitrandrahana izany no ny lafiny fandaminana. Taorian'ny savorivory nitarika ny fanakatonana ny kariera, nanaraka ny lamina ihany koa mpitarika ka nandefa taratasy ho an'ny Save District sy ny lehibe ny OMC amahana ny kariera omaly fa 1 ny volana Novambra. Ankehitriny manakaiky ny fahavaratra sahirana ny vahoaka ka hitakiny ny fikambanana vahaolana aingana. Eo ihany koa ny voamarina sy ny hitsy mikasika ny raharaha. Depuis mois de juin zany fikambanana ZPM zany mbola tsy nisy asa natao fa nandamina raha-mpanjakana sy ara-taratasy. Nefa hiarana herisetra isan-karazany izay mbola tsy nitenenina teto hatramin'izao. Tonga teny mois de novembre hidiny mbola manaporofona ZPM fa tsy hitondra korotana eo anatreny fiainana fa kosa hitondra fanambiana sy fanarahana lalàna. Miandry ZPM mbola tsy niasa hatramin'izao, mbola tsy nanaraiky lao azy. Nefa reo olona izay miarany mampiatra herisetra amin'ny ZPM reo efa impirina moka entana tao Antsinjorano fa tsy ataony ankivanay zany fa rehefa tratra fotsiny tanjona hoe miatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny lalàna sy ny rariny sy ny hitsiny dia zany ny fifaliana vahoaka. Mifangarovoraka ny fitantanana ny sehatra rehetra indrindra ny arena kibonitany eo Mampikony, tsy fantatry intsony ny fahefana mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ka mahazo vahana ny fanapara-pahefana. Manararoatra ny tsy fahafantaran'ireo mponina ihany koa ireo olom-botendry sy olom-bofidy. Mitaza-potsiny ankilan'izay ny fanjakana Foibe ka mampametra-panontaniana ho ny Zanaka Bemarivo Miray. Tranga izay vao maika manara-tsendrika ny fanjakana izay midradradratra fampandrosoana ho an'ny malagasy sy tsy ankanavaka.
Mifangejany fitondram-panjakana ny famoahana ny taratasy fahazondalana hitrandraka ny fototry ny olana mandidiny ireo kariera maro amin'izao fotoana izao ny ampisihatra ao anatin'izay ary ena kibony tan'izay mazava ho azy raha manao izay daniny kibony ary manapatra ny fahefan'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy indrindra ny amin'ireo toerana lavitra andriny ny famoahana aingana ny taratasy fahazondalana sy ny fahafahana mitrandraka kalalahana anatin'ny fanarahan-dalàna tsy misy afa-tsy ireo araka izany no angatahana amin'ny fanjakana foibe raha misy ny fahavononana many olany fitrandrahana ary ena kibony tany amin'izao fotoana izao fanampanazavana raha mampahatsiahy fotsiny a ny prétendrazana rehetrarehetra dia note de service nanafoana ny nampijanona na nampianto ny octroi de permis vokatr'izany moa zany a dia mitohy fa zavatra mbola tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona ny zavatra ohatran'io satria na zay zao raha dia victime zany satria dia misy aza kalaknikov mihitsy no angalana ny entan'ny olona amina anatina permis réglementaire tamin'ny fotoan'andro misy dossier zany any ministère ny défense ka tsy mahagaga raha ohatra ka hoe mitranga zany ka zany satria ny olana zany a dia le tsy fisihan'le fivoahan'le taratasy raha izay dia mazava ho azy moa zany fa misy le fanaparam-pahefana satria zay manana fahefana ihany no afaka misehatra n'le asa manjaka amin'le asa amin'izao fotoana izao ka ny amo zany dia manao antso avo amin'andriamato ministra efa tafahoatra ary sangy mihoatry ny lohangy ny fanakatonana n'io zavatra io tsy famoahana ny autotaratasy io zay ihany zany no hitako vahaolana zany fa raha vao mivoaka le taratasy a dia afaka misehatra daholo ny rehetrarehetra dia tsy mitranga ny olana ohatran'ireny dia izay ihany koa no entsika misendo vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara miverina ny hatsarany ary vao maika mipikery elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena loko mangirana sady mateza mahazaka ny fiovan'ny toetrandro elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be a malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba-tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadivana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra ro Vaolina vaovao be floral exotique lavande original lotony olanao Vaolina nampiasaina eo ambany fiahin'Andriamatoa filohan'ny Républicaine Madagascar Andry Rajoelina sy Andriamatoa Praiminisitra lehiben'ny Gouvernemanta Christian Tsay ny Ministeran'ny Fizahan-tany sy ny Asatanana ny Ofisy Pirenenan'ny Fizahan-tany eto Madagasikara ary ny If Toeram-pirenenan'ny Asatanana Malagasy dia manolotra antsika ny tsenaben'ny fizahan-tany andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenaben'ny asatanana izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faha 1 roa ary 3 Novambra 2024 mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahan-tany sy mpanao asatanana na matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny telo andro andao izahany Madagasikara andao anjifa ny vita malagasy tsy misy vidibidirany mpiara-miasa projet PIC. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur,
optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. manatitra ny araba hatrany tonga kilasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny diala ity isan'ny taratsika izay kandida miezaka n'olotra fomba fijery vaovao ialana miresaka ravalomanana sy rajoelina itahina razafinjoelina ho ny Africa Intelligence tamin'ny latsoratra navoakany tamin'ity androany ity nambarany ihany koa fa niara-ny asa tamin'ny profesora Raymond Ranjevy itahina razafinjoelina tamin'ny fanatontosany ilay sary mihetsika nampony Gaëtan Andriatsilavo. Tsara fiomanana ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo Taina Razafinjoelina ary toana ny Ajo Andriananarivelo sy ny vovonan'ny mpanohitra kolektifan'ny Malagasy sy ny olona efa kandida nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo hoy ny Africa Intelligence raha namoaka lahatsoratra momba ny politika sy ny fifidianana eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Nampatsiahy ny Africa Intelligence fa efa tsara fiomanana amin'ny oazakazaka ho ben'ny tanàna Antananarivo io itahina Razafinjoelina tamin'ny alalany fanatotosana ilay sary mihetsika nampoina izay izy no isan'ny mpamaty vola betsaka indrindra tamin'ny fanatotosana izany. Niara-ny asa tamin'ny Taina Razafinjoelina tamin'ny fanoroatana sy fanatotosana any nampoina ny profesora Raymond Ranjeva olobe ao amin'ny tontolon'ny fitsarana iraisam-pirenena efa filohan'ny Akademia Malagasy ary tafiditra ao anatin'ireo manana ny maha izy azy eto Antananarivo. Tsy aivina ny 12 Jolay 2024 no naseho vahoaka voalohany teny amin'ny kanal Olympia inampoina ny rika no valapariako. Tamin'ny fotoana io nanambaran'ny profesora Raymond Ranjeva sy Taina Razafinjoelina teo anoloan'ny mpanao gazety fa hafa raha sary mihetsika izy iny tena nanaovana fikarohana sy fanadiadiana ary 5 taona no niketrehana azy. Horonan-tsary natao indrindra ampahafantarana ny tantaran'ny fananganana fanjakana teto Madagasikara sy anabeazana ny olom-pirenena. Tsy tonga ho azy io fiaraha-miasa io satria olona efa nifankalala tsara sy efa nifandray hatry ny ela raha ny profesora Raymond Ranjeva sy Taina Razafinjoelina. Maikilany afo ny 720 isanjato ny trano fonenan'ireo mponina atao amin'ny commune ambanivohitra Ivandrika distrikany Farafangana araka ny tatitra nataony solombavambahoaka ny Farafangana androany mianjo vonjy amin'ireo malala-tanana sy ny mpitondra fanjakan'ireo mponina any arivony amin'izao fotoana izao. Tapitra maisy kilany hafa avokoa ny 720 isanjaton'ny trano fonenan'ireo mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Ivandrika distrikany Farafangana raha ny tatitra nataony solombavambahoaka ny Farafangana androany maraina. Tsy mbola fantatra mazava ny atombohan'ny afo saingy tao anatin'izay volana vitsivitsy izay nahazovana hatrany ny doro-tanety tamin'ny tapany atsimon'ny distrikany Farafangana iny. Trabona sy tsy misy trano ialofana araka izany ireo mponina anarivony any an-toerana ka manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana. Eto moa izay dia ataoko hoe miombony alahelo amin'ireo traboina ny ara-pahavoazana ao anatin'ny commune ambanivohitra ny Ivandrika amin'izao fotoana izao satria raha ny vaovao eno dia hatramin'ny maraina teo zany no ny rehetra ny tanàna mbola tsy fantatra mazava tsara moa hatramin'izao inona ny atombohan'ny afo fa ny zavatra azo ambara dia maro ireo trano izay kilany afo tanteraka ka noho izany dia manao antso hafa amin'ny fitondram-panjakana izay indrindrandrindra ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina mba hijery manokana n'io tanàna io satria dia betsaka ireo tsy manako-raisina intsony noho izany famaizan'ny trano zany. Ala amina hektara maro ihany koa no may vokatra izay doro-tanety mahazovana any an-toerana izay ka tokony isy ny fanampinany isan'ireo mpiambina ny ala na ny garde forestière izay miara-misalama fokon'olona amin'ny fiambenana ny atiala sy ny arena maitso ho hatrany ity solombavambahoaka ny Farafangana ity. Tamin'ny nandritra ny 2 andro izay nandalovanay tamin'ny tapany atsimo iny dia any amin'ny ataoko hoe hektara maro dia maro any angamba raha ny 10 hektara angamba ny vitsy amin'ireo ala sy indrindrandrindra ao anatin'ny réserve spéciale ny Manombo izay kila firehetry ny afo. Manao antso avy izay amin'ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovanjafy mba hanampy aloha voalohany isan'ireo mpiambina ny ala moa zany na garde forestier any anatiny satria araka ny efa fantatra efa nampafantarinay ihany koa ny tompony andraikitra dia vitsy izy ireo ray ihany nefa no misahana
efa ho hektarany efa 100 hektara mahery nefa raha araka nania norme internationale dia tena tsy ampy zany. Miantsony tsirairay ho mailo sy hitandrina ny avy ity farany indrindra amin'izao vanim-potoana ny mahamay tany izao. Taoriana ny vidinana ny fotony nataony préfet ny farafangana sy ny gouvernoura ny faritra Atsimo Atsinanana. Misy 500 ireo tranomahy ary manodidina ny 20 sy 3 ireo trabona. Tsy misy ihany koa ny ainana fohy tao anatin'izay. Fa ny ratsy ny vokatra litchi tamin'ity taona ity ho an'ny faritra Atsinanana. Ankoatra ny fienany tsy niara-masaka ihany koa ny vokatra kahina. Ampihena ny fidiram-bola ndreo tantsaha. Erinora Zafamanana Kolotoa Masina. Androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana litchi 420 aty amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Ny aratsy ny kalitao kely koa ny tany fahavokarana ary tsy niara-masaka ireo litchi na dia samy ato anatin'ny faritra Atsinanana azy no ny toetry ny andro. Litchi tsy dia namokotra loatra fa izy koa zany lasa loatra koa fanaovanjare ananjy. Litchi zany tokony tsy ho be very litchi nefa izy zany fanaovana isan-taona iska 19-20. Zao izy nalefanjare 12 dia lasa litchi fa sasasasatra nefa le maventy fogna ilainjare aminanjy. Dia lasa bebe very litchi nay. Zay zany le ilainy aminanjy ndraiky zay teninay maro mako satria kotanay betsaka isan-taona. Fa nefa litchi aminjao mety tsy tafaboakany le kotanay isan-taona le avoakany aminjao. Zay zao tamin'ny lasa zao zay 10 tonnes tafiditranay. Zao mety tsy tratra tsony zao le 10 tonnes. Litchi tsy dia namoa loatra. Dia vakeo koa izy lasa loa loatra. Sakendrinao miandraka le araha lasa loa loatra. Dia izy ke le bebe very. Nefa ka izy le maventy fogna ilaigna aminanjy fa le madinika izy fa desy. Raha ny vokatra letsilo taminay tatilo par rapport tamin'ny taona lasana tegna agnisan'ny tsy ho antsasany misy zany ny famoazany ny vokatra tamin'ny taona ty zany taminay tatilo. Mety inona mahatonga an'izay? Raha ny aminay aloha ny fahafantarana le toetrandro aloha voalohany miôvaôva. Satria zany matetika zao rehefa fotoagnan'ny litchi manomboka izy mantamanta regny dia fa misy ny ora. Magnora zany le andro mba misy bebe kokoa ny aventesany le habeany. Fa tamin'izao zany izy efa amin'ny fotoagnany le izy ho masaka ndraika zany vao tonga ny ora. Dia ino ny fiantraikany lasa vakivaky le litchi. Zay zany natongany le vokatra taminay taty zany somary tsy dia namokatra loatra zany. Rehefa amin'ilay fotoagnan'ilay izy mamelagna mantsy efa raha izy amin'ny fotoagnan'ilay litchi mamela tsy tokony misy ny oragnandro. Fa rehefa magnoragnandro le ivoaka felany anjary le isiny mivadika le raviny zany izy. Zay zany tegna natonga le litchi taminay taty zany tsy dia namoaka tamin'ny taona lasana zany. Karakara. Le izy aloha raha natao zany fandiniagna le habeny zany mety amin'ilay avafara satria le izy tamin'ny taona ty zany tsy niaraka tsara le izy. Tsy niaraka. Fa lasa misy zany latsaka tafitra aloha dia nisy ndraiky avafara. Za zao mandinika sy mieritreritra le amin'ilay afara io zany no maventy bebe kokoa par rapport le tamin'ilay taloha zany. Zay zany ny fahafantarako ananjy zany. Satria matetika zany tamin'ilay masaka taloha zany simbasimba be tratran'le toetrandro zany. Dia lasa nisy fiantraikany tamin'ilay izy dia lasa tsy avy aventy tsara zany le litchi. Tsy mahalala ny tena vidiny litchi akany mpanondra ny ireo mpikirakira ny fotony raha toa ka 310 ariary ny vidiny 1 kilao nandritra ny taom-piotazana tamin'ny taondasy. Hatreto aloha mbola tsy hainay mihitsy asana mizaka 7500 asana mizaka 15000 tsy hainay zay mbola tsy mety maheno mihitsy ohatriny fa magnano fogna raha fa zatra atao dia magnano. Agny mahita ananjy. Zatra mandeha mampiditra raha zegny isan-taona dia mandeha fogna antegna na sotrino agny na otrino agny mahita ananjy hariva. Efa tsy hay tsony mokany ny facture hariva mahita ananjy. Zay zao ampotony amin'izao zao olo aty magnano 75000 kesika. Misy magnano 100000, misy magnano 125 nefa le prix ry mbola tsy fantatra. Izy zao le tamin'ny taondasa moka 6500 tamin'ny lasa fa le tsy zany tsara. Dia zegny tafiditranao fogna zany tsisy miherigna ary tsisy dese karahan'izao loatra. Satria tonga le tamin'ilay izy fa masaka anany tsara zany le tsy nisokatra. Zao rô 12 izy nisokatra ke le. Nefa 13 nesa 12. 12.
nefa 19-20 isan-taona mbola tsy fantanay mihitsy ny olo atretina hoe otrino ny andafosanjareo amin'ilay parkilo fa zare zany zareny mividy aminay dia zay zany mpamboly fa atreto aloha mbola tsy fantanay mihitsy zany ny tegna vidiny hoe otrino parkilo fa zay rehefa tonga avake zany misy fotoagna misy le kesika dia zare mihitsy ny miteny aminay hoe karan'izao ny kesika raiky zay zany mahafantatry mamakafaka hoe zao ny an'ny amin'ilay izy tamin'ny herintaogna zao izy 300 zany izy tamin'ny herintaogna lasa ahina izy fiantraikany ratsy amin'ny fidiram-bola nireo mpikirakira ny vokatra ny fotony raha izao aratsy sy fienan'ny vokatra izao raha ny fitaitaina n'ireo mpisehatra misy fiantraikany satria le tsinay be very tokony ho lasa jiaby dia lasa be very lasa mbola tsy masoka roka le tavela re dia hoany ndra madinika atao kofitira satria fa tsy ambitsony mokany dia aloha sy ataoko kofitira amin'izay tsy dia very loatra mbola zay so mety le ho tafiditra anay ariva anga mety 1 tonne 5 kilo raha ny fiantraikany aloha satria ny aminay zany amin'ny resaka savary zany efa napetraka mihitsy hoe avy amin'le vokatra le litsi zany igny zany no entinay zany avadika zany atao vola hiasagna vary zany mba entinay mokaragna le vary fa raha tamin'ity zany tsy ho avita hiasanay vary zany raha ny vidina litsi sy ny vary le henanay andavanandro zany zay aloha tamin'ny taogna lasagna zany zay raha tobile dina zany mbola hafaka indromierina zany malaka entagnanay zany agnatin'ny andro raika mandra-patapitra n'le fotoagnan'le litsi fa amin'izao zany izy nakalesa raika zarazara ho tafiditra indroherina amin'le litsi amin'izao miisa raika amby 700 ny isan'ny agrément na ny fanomezan-dalana nomeny faritra atsinanana ho an'ny mpandraraha letsi hiasa amin'ny ity tampiotazana vaovao ity ny farana androany raha teo ny guichet unique fikarakarana ny atotataratasy rehetra ilaina amin'ny fikirakirana letsi ho an'ny teto amin'ny faritra atsinanana lafomba vao afa manodidina ny 2 sy ray alina isam-bola nyreo mpizahan-tany avy any ivelany tonga mitsidika ny Nosbe amin'izao fotoan'izao izay ahitana trano fandraisam-bahiny mihoatra ny 5,000 ezahana hitombo hatrany amin'ny 300 io isa mpizahan-tany io mandritra amin'ny festival maro kitana ho tanterahana Nosbe ny 12 sy ny 13 novambra ho avy zao festival miompana manokana amin'ny fanomezan-danjo ireo biby vavety an-dranomasina requin baleine na ampiakarina ihany koa ny isan'ny sidina miazo any Nosbe fanampanazavana dia mbola hiakatra ny isan'ireo fiaramanidina izay tondra mpizahatany ao Nosbe ny Ethiopian Airlines zao 4 fois par semaine izay miakatra 7 fois par semaine zany hoe isy Ethiopian Airlines isan'andro ny ao Nosbe amin'ity volana ty koa tsika handray ny Air Bulgaria izay hiverina ao Nosbe dia ny lot koa sy ny nos Airlink dia amin'ny décembre atsika andray ihany koa charter avy any Israel izay eo amin'ny 4 vol izy ny 2025 anoandry dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nanaiky ny fahareseny nandritra ny fividianana solombavam-bahoaka tsy amin'ny Nosy Maurice ny prime ministre teo aloha ary ny araba ny avy amin'ny fanoherany izay nibata ny fandreseny fividianan'izay azo lazaina ho ny lamina nateo azy any Iamaro noho ny tsy fisian'ny fitoniana eo amin'ny lafin'ny politika toe-karena ary sosialy any an-toerany nateo azy nitrangana kolokolo samihafa nataony ny tompona andraikitra ambony sasany tao amin'ity Nosy ity sy ny fikasahana amin'ny sarabazana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny finoana sy ny politika na inandigan'izany ny Mauricianina ity Nosy ity izay voasikajo isan'ireo firenena milamina sy mahay manaja ny soatoavana demokratika ato amin'ny continent afrikana dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-bavao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny raha-pitsondry ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.